no amafisy ny avy ao amin'ny ministera ny asa ny fampananana asa ary ny asam-panjakana omaly alarobia fa andro tsy fiasana fa andraisaka rama ny daty ny alarobia 13 aprilo avy izao. Nisy ny fandraisana didim-panjakana izay mifandraika amin'izany tamin'ny 12 aprily. Fotoana andalovan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron eto Madagasikara hanao fitsidiam-panjakana na vizity d'État io andro io. Efa nisy ny fitonana nanaovan'ny mpiray ombin'antoka sosialy izany hoe ny fanjakana ny solitena ny mpampiasa ary ny solitena ny mpiasa fifanarahana talohan'izao fanapahan-kevitra izao. Nahazo eveka vaovao ny diocèse ny Feno-Arivo Atsinanana notendren'ny Papa François ho eveka n'ity diocèse ity Montpera Marek Oshlak izay lehibe provincial ny Oblast de Marie Immaculée any province ny Pologne ankehitriny. 3 taona taoriny nanamasinana azy ho pretra dia niondrana taty Madagasikara tamin'ny taona 1997 ity religiosy ity. Efa niasa tany Marolambo antaonany maro izy sy paroasy vitsivitsy tao amin'ny diocèse ny Toamasina. Tahaka izany ihany koa tany Belfast diocèse ny Morondava ankoatra ny andraikitra maro samihafa izay niandreketany teo anivon'ny fikambanana nisy azy. Niverina tany Pologne izy ny taona 2024 ary voatendro lehibe ny fikambanana misy azy ny taona 2024. Tsy maintsy hiverina itodo eto Madagasikara izany ity religiosy ity taorin'izao fanendrena azy izao. Miverina indray ny fahatapahan-jiro mifandimby eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo androany alakamisy araka ny fampitam-baovao avy amin'ny JIRAMA. Ny fihenan'ny rotsakorana moa no antony mahatonga izany rano fanazavana ary izay ihany koa ny mahatonga ny fihenan'ny rano ao amin'ny tohidranona Andekaleka izay manome ny ampahatelo ny famokarana herinaratra eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo. Araka ny fanambaran'ny orinasa JIRAMA dia voatery manala 10 hatramin'ny 12 megawatt izy ireo mandritra ny ora roa eo ka izay no mahatonga ny fahatapahan'ny herinaratra. Tanterahina ao amin'ny hôtel Carlton Anosy androany alakamisy sy rahampitso-zoma ny andiany faharoa amin'ny salon des jeux alternative écologique. Etsika entina mampiroborobo ny fanodinana sy ny fitantanana fako lasa vahaolana maharitra sy angovo madio izy ity. Ny tanjona amin'izany dia ny anovana ny fomba fijery momba ny fako amin'ny alalan'ny fanomezana ainga avao ny fandraharahana ara-tontolo iainana sy maitso. Trano eva 30 mahery fizarana traikefa atrikasa sy adievitra mandidina ny fako, ny angovo madio ary ny fandraisana andraikitra ara-tsosialy no mandravitra ny fandaharam-potoana. Isan'ny nanamarika ny andro faharoa ny herinandro nasionaly momba ny rano tetsy amin'ny kianja Barea Mahamasina ny dindinika momba ny andraikitra sosialy mipaka eny fotony ataon'ireo orinasa. Isan'ireo nandray anjara tamin'izany ny groupe Inviso ankoatra ny fananany orinasa izay misehatra eo amin'ny fampitaovana sy famatsiana rano fisotro madio dia tsy diso anjara amin'ny fametrahana paikady ara-tsosialy mipaka eny fotony ihany koa ny groupe Inviso. Nasongadiny tompona andraikitra iray eo anivon'ity vondrona orinasa ity ohatra ny ezaka lehibe izay ataony amin'ny fampivoarana ireo mponina manodidina amin'ny tetikasa izay ataony any amin'ny tapany atsimo nosy iny, indrindra fa eo amin'ny sehatry ny rano fisotro madio sy ny fikojakojana ny rano. Tompona andraikitra maro avy amin'ny sehatra tsy miankina toy ny ireo Tinto, QMM, Star, Action sy mpikambana eo anivon'ny governemanta no ny fampizara hevitra nandritra izany. Ny ministry ny rano Lalaina Andriana Melasoa no nitarika izany.